koa dia mbola anteriko ihany ny fankasitrahana ilay lalan-tsaina napetraky ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nanome toerana izay toyan'ilay fikasan'ny mpanjakavavy Ranavalona fahatelo anao an'ity izay hitantsika ao mivady fototra. Toizako ihany koa aloha satria nanonona ny anarany dia Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina. Miarabanao nahatratra ny taom-baovao malagasy. Miarabanao ihany koa Ramatoa Mialy Rajoelina satria dia nosoavin'Andriamanitra ianareo ka nomeny ny fahasalamana tanjaka sy hery entina manatanteraka an'ilay adidy masina izay napetraka ho an'ity firenena ity. Izay no ela tompoko satria efa samy mahazo an'ilay hafananan'ny afo tsy matytsika omaly dia anteriko etona aloha ny fiarabanany rehetrarehetra indrindra Andriamatoa Minisitra. Nitotona fotsiny ianao nahandro nahamasaka ka dia mino izahay fa izara ary nanambiampiny any amin'ny tsirairay avy amin'izay zavatra nokasaina ary vita amin'izao fotoana izao. Dia ny fanapariahana an'ilay atao hoe kolontsaina ifandimby amin'ny taranaka satria dia indreo ianareo zanaka, indreo ianareo taranaka ampitao rery anakisan'ny fanily miampita ny kolontsaina ny sotoavina malagasy satria fampiraisana antsika rehetrarehetra izao. Ny anio isika rehefa avy nandeha ny afo tsy maty izay ataopontsika any amintsika rehetrarehetra any dia indreto indray ianareo tompoko. Raha aman-dreny manerana amin'ny vazatany tsy nahalavo tany tompoko. Ny karakara ihany koa ny fanotrona isika tamin'ny fanatanterahana an'izao fomba sy soatoavintsika malagasy izao. Ka dia indreto ary tsika hitsodrano ny malagasy rehetra. Fa indrindra hitsodrano ilay rainy ny soatoavina malagasy dia ny filoham-pirenena izany satria maro ny adidy napetraky ny Zanahary taminy. Ka dia hitsodrano azy tsika ary ametraka ny ataoko hoe ny fahatokisantsika satria rehefa entintsika amin'ny fitiavana sy ny fahitsiana ary indrindra ny fahasahintsika mijoro ny fitantanana an'izao firenena izao dia anjaka hatrany ny fandriampahalemana ao am-poniny tsirairay, ny fandriampahalemana eny amin'ny fiarahamonina fa indrindra ny amin'isika samysika andry fahalemana isika. Koa dia ifandimby izahay amin'ny fitenenana rehetra eto fa manome ny fitenenana antsika rehetrarehetra mba hahafahantsika mitsodrano. Dia anolotra ihany koa anao Andriamatoa Minisitra mangavy anao izay satria ianao ilay nitotona fotsy nahandro nahamasaka dia anatitra n'iny eny aminao izahay ny Andriana Robert lehilahy dia mangataka vehivavy anankiray solotena Princesse Francia Kamamy anatitra anao amin'ny asina tehaka. Ia, tehaka mafetiko pilasy tompoko vavy dia mangavy andreto ray aman-dreny ara-drazany reto avy eo akatoerana mbola misy ny fafirano sy ny tsodrano izay zarana an'le fafirano rehefa avy eo. Sotra tompoko tsodrano zava-mahery mangataka an'ireo ray aman-dreny ara-drazana aka toerany amin'izay dia roso amin'ny fandarana manaraka tsika. Raisitsika mitehaka mafy be ireo ray aman-drenitsika izay mpikarakara ny taom-baovao malagasy.
Haftikari zaidi kiahe. Misaotra anareo komity mpikarakara isaoragna avao koa iareo anak ninday zay seho antsehatra izay izaho zahay le magnasa ampagnajagna azo Andriamatoa ministre ny serasera na kolotsaigny Augustin Andriamananoro hinday ty kabary. Klasy tompoko vavy raha andray fitenenana amin'izao toerana amin'izao ora sy fotoana izao dia tsy hainy tsy atsiaro ilay Andriamanitra Andrinanahary izay nandahatra ny fotoanantsika ny vibona sy ny taridalana ka nahafahantsika indray ifanatitra taby etona ifampirarisoa ifampiarahaba tratr'izao taona vaovao izao. Ao mariky ny firaisan-tanana dia hiaraka hitehaka itsika isotra ilay nahary. Manaraka izany dia raha sitrakareo dia angataka fahanginana segondra vitsimondra itsika hiaraka hitsangatra ho fahatsiarovana reo ray aman-drenitsika rehetra izay nandao atsika tsy afaka manatrika izao fotoana izao ho tsaronam-bavaka mangina satria hiaraka anatry maso iombam-bavaka amin'izao ora sy fotoana izao. Sotra tompoko. Eo ianareo ray aman-dreny lonaka Sojabe, Mpanjaka, mpitondra fanjakana. Eo ianareo mpikamana eo anivon'ny gouvernemanta sy ny amiko manokana eto Andriamatoa ministry ny filaminam-bahoaka izay misy olo-tenany maro ihany koa. Metsika tiaka manokana angambany izy latsakantsika mpanajana. Ianareo solotena mpanjakana eo anivon'ny anteny meram-pirenena tarihan'ny filoha lefitra Andriamatoa Naivo Raolodina mananganao ampanajana ny andrina. Eo akaikiny eo ankoa député-ny Madagasikara ao amin'ny fanjakany Mamo Andry Ravoavy. Ianareo rehetra tompon'andraikitra zivily sy miaramila Elatsiny mba manonona anarana misy olo-tena ny fiadinan'ny Repoblika ny ray aman-dreny Julien Rakotonaivo metsika tiaka izy tompo na vita be ihany koa teo amin'ny sehatry ny tantara sy ny vako zao lehilahy zao isan'ny nandray anjara mavitrika tamin'ny fikojakojana tao anatin'ny komity nanarenana ny rova. Mazo mipetraka ianao tompo. Andriamatoa grand chancelier mivady monsieur le ministre Marcel Ranzevo. Eo ianareo solotena mpanjakana maro tsika mpiara-miasa eto anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ary ampitiavana no ampitsanganako anao Ramatoa princesse Pensora Lanson Ratsimamanga ary vola dia itsika rehetra ray aman-dreny ihany koa izay tonga eto na ray aman-dreny mpiangonana pasteur Arato itsika ray aman-dreny ara-drazana mba mitsangana tompoko ao ray aman-dreny Zakariasy Patrika ny trano kulturaly ary ny gouvernora ny faritra izay tonga manatrika an'izao misy gouvernora analanjoro fatra nitako teo dia sodra monsieur le gouverneur eo akaikiny koa ramatoa mpanolotsaina manokana ny filoha madame Razafinjato Aurélia ny anabavika efa teo maly ao amin'ny zanadranavalona
ny andrimbavy Rinara-Kotomanga ihany koa. Sitraka Stella tompoko ny fahatongavanareo ary afaka mipetraka antsika tompoko. Misy ireo nasaina ny koa ao amin'ny fikambanana Silamo ny flo ihany koa izay tonga teo maly fa misy koa fikambanana mba mitsangana kely mba ho hitan'ny olona antsika tompoko. Atsoa Monsieur le Président. Ary tsy hoe apara-pitonona fa voloham-panajana koa dia ny solotenany primature Monsieur le ministre Rina Andrimandavy sy teo metsika tiaka izy tompoko. Efa ministry ny kolotsaina sy ny serasera ihany koa saotra indrindra rahalahy dia mamela raha ohatra ka ataoko amin'ny teny vahiny mba halalany reto havantsika izay nasaina reto. Excellence, messieurs les ambassadeurs, messieurs les chargés d'affaires, permettez-moi de vous saluer et vous souhaiter la bienvenue en ce lieu, en ce moment très symbolique, pour vous souhaiter la bonne année du Nouvel An malgache. Donc, permettez-moi de vous présenter auprès de notre public Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France, Arnaud Aguilois, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de Japon et son épouse, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de l'Inde, Son Excellence, Monsieur le Chargé d'Affaires de Chine, de la République populaire, merci beaucoup. Hitatsika amin'izany fa tsy natao atsika malagasy fotsiny ihany no fampahatarana zao andro vaventy, andro volamena ankalazana ny taom-baovao malagasy zao, fa misokatra ihany koa tsika mampahafantarana fa i Madagasikara dia manana ny kolotsainy ary manana ny reharehany ny fananana izany andro malaza ho famerenan-kasina indrindra andro fahadiovana fidiovana. Omaly dia nataontsika teto ny fandrehetana ilay afo tsy maty. Ilay afo izay mari-pamantarana fotsiny ihany satria ny afo dia fahazavana, fa ny afo dia fanadiovana. Ary ny afo dia milaza ihany koa fa fahefana. Ny afo miloko mena, mavo dia milaza ny fiandrianana ihany koa. Loko ny Alhamady, ny Adoro. Ny mpanjaka rehetra izay nifandimby teto amin'izao tontolo izao raha ny tantara dia nosalorana ny salotra andrina miloko jakimena. Satria nametrahana azy ho afo mpanazava, mpitaridalana, manazava ilay tontolo hita maso, eny fa na ny tontolo tsy hita maso aza. Fa nahoana tokoa moa raha nilatsaka tamin'ny endrika hita maso ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekoty dia ny afo no nisy ahoana izany ary na mitahiraka ireo apôstôly nandeha tamin'ny vazana ny efatra rehefa nasehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Omaly izany dia everitsika fa nipetraka tamintsika ilay fanahy mpanazava. Efa nazavainy ray aman-dreny Zakariasy ny Andrina teto ny antony mahazava-dehibe ny fankalazana ny taom-baovao malagasy izay misy endrika maro anehoan'ny faritra eto Madagasikara azy. Ao ny mankalaza azy amin'izao fararano. Ny fararano mifarana ny rano dia mioty ny voaloam-bokatra ny vahoaka. Afahantsika izany misaotra an'Andriamanitra satria avy amin'ilay mpahary ny nazahoantsika taom-pararano ka iotazana ny vokatra. Ary fanolorana ihany koa izany ny aja sy asina ho an'ireo mpitondra amin'ny alalan'ny santabary. Koa eto dia tiako ny manolotra
ny asina sy arahaba amin'andriamatoa filoham-pirenena filohan'ny repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina zay napetraky ny vahoaka malagasy intantana sy hitondra ny firenena. Eo ihany koa anao andriamatoa Prime Ministre Tsay Christia lehibe ny gouvernemanta ianareo anie mba homozana be tsy miangatra ary voarabe ialofan'ny majinika ijoro ianareo mba hoandry ny firenena indrindra ray aman-dreny ty firenena ity ho tompon'ny fahendrena ary indrindra misy ialofan'izao vahoaka malagasy manerana ny faritra 520 ny faritany enina ny distrika 7 am'zato izao ny vinam-piarahamonina zay entinareo anie mba ho tanteraka ary indrindra ny vahoaka malagasy dia vonina ny anao tantsoroka mba andro fahalemana ity Madagasikara ity ary hiada-pinaritra ny taranaka faramandimby. Andriamanitra loharano fahasoavana ametraka aminareo ny fitiavana tsy manapetra ho lava velona ianareo ho ela fanapahana misora tompokila makatelina atsika tompoky varo. Rehefa voatolotra ny haja ho andreo ray aman-dreny dia misy afatra kely asa mba afaka manatona aty ve princesse Kama misy princesse Fenisoa Ranson fotoana afakely ny andro an'io metsika tiaka reo andrim-bavy tompoko. Nisy ny ratra zay napetraky ny tantara ny fandimby nefa ny andro ny fahadiovana dia andro fifamelana fanoratana pejy vaovao ihany koa ho amin'ny tantara izay ny mahatambaovao malagasy ho avelitsika any afara zay fantatra fa mety nampisaraka tsy mialonjafy ity taom-baovao ity ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny Madagasikara ary eto dia ampifandraitsika ijery todika kely ary banjina no avy. Nisy ny fangatahana zay nataony fitondram-panjakana malagasy mba amerenana reo vakoka teo amin'ny tantara ary mbola mitohy zany ankehitriny. Ny princesse moa isan'ny olona nandray ny andraikiny tamin'izany eto any koa ny fianakaviana ny andrina mpanjaka Kamamy koa manana zavatra ho ambara izy ireo asa iza no andray ny fitenenana sotra atsika rehetra eny tonga eto zay zazana velany Kamamy zamo vavy matony princesse Georgette Kamamy izay fanolozana fa lasa korazana dia ny zavatra tianay angatahana satria ny kabesy ny dadilahinay mpanjaka toera hatramin'izao mbola tsy tonga dia mba angatahanay ny atongavany satria io no alaherinay sakalava ziska zao irinay ny atongavany satria fa fihavana-pirenena ty ataontsika ty firaisankina dia iraitsika rehetrarehetra mba hatongavan'izay zavatra zay. Ny voalohany teniko eto zany dia
misaotra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Nirina sy ny ministra ny kolotsaina Andriamananoro Augustin sy ny rahavavinay princesse Fensoa Ratsimamanga. Ny fanirianay izaho moa dia zanaky Prince Kamamo George zay zafiny toera voalohany. Ny fanirianay moa dia hamerenana ny kabesony dadabenay toera zay nokapaina tamin'ny andro ny fanjanahantany amanjatony zany. Zay no etaetanay ka isoranay ny fitondram-panjakana mba hiverenan'izay eto sy ny ato amin'ny kolotsaina manokana. Izay no etaeta, izay no fangatahany reto fianakaviana ny mpanjaka toera. Mamela raha ohatra ka andika amin'ny teny frantsay fohy iatefa amireto avatsika reto. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, plus particulièrement cher ami Arnaud Guillois, voici réunis toute la famille princière de la dynastie Kamami, de la famille Touer, le roi qui a été décapité, dont le crâne est toujours aujourd'hui non rapatrié à Madagascar pour des raisons funéraires. Il se trouve que le gouvernement malgache avait déjà initié les démarches nécessaires en vue de rapatrier ce Kabesh du défunt Touer et des deux guerriers. Le processus est en bonne voie. Depuis le vote d'une loi datant de l'année dernière au mois de novembre, le mois de décembre plutôt, qui permet au gouvernement français de rapatrier les restes humains pour des collections publiques datant après 1500, dont le crâne du roi Touer en fait partie. Actuellement, dans le cadre de Tambovon malgache, le nouvel malgache, qui se traduit aussi en réconciliation et de pardon, nous avons profité de cette occasion pour vous réclamer, plutôt vous adresser une doléance auprès du ministère de la Culture française, à mon homologue, Madame la ministre Rachida Dati, et nous avons formulé une requête officielle que nous aimerions vous transmettre à main propre en ce lieu symbolique, en cette date, et nous vous invitons à joindre la tribune, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Musique. Monsieur l'ambassadeur de France, cette chanson traduit que nous vous accueillons avec joie sur cette estrade, si l'on peut dire. Oui. Donc, en ce moment, comme Monsieur le ministre nous a dit que nous avons une petite doléance et je vous prie de transmettre auprès de Madame la ministre de France de la Culture. Merci, monsieur. Pour le rapatriement de Kabesh, je vous présente les deux princesses qui sont les petites filles du roi Touer.
Donc, merci, monsieur l'ambassadeur. C'est une grande reconnaissance pour nous de pouvoir aujourd'hui vous transmettre cette lettre que monsieur le ministre a pris l'initiative de le faire. Merci, monsieur l'ambassadeur. Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, cher ami Augustin, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, toute classe, toute vave. Tout d'abord, je souhaite à l'ensemble du peuple malgache une excellente année. Tombav, Tambovo, il faut bien prononcer. Et je suis très heureux de me retrouver une fois de plus près du Rouve, réinauguré le 18 juin dernier par le président de la République et dont on sait l'importance dans l'histoire de Madagascar. S'agissant du sujet que vous venez d'aborder, monsieur le ministre, j'accepte avec beaucoup d'humilité, naturellement, le courrier qui vient d'être remis à madame la ministre française de la Culture. Il lui sera adressé aujourd'hui même. Beaucoup de travail a déjà été effectué s'agissant de cette restitution dont je mesure toute l'importance. Et sachez que vous avez en moi non seulement un ami, mais quelqu'un de convaincu que l'avenir de notre relation ne peut se fonder que si nous avons conscience de notre passé partagé. Merci beaucoup de votre invitation. Dia isoratsika monsieur l'ambassadeur. Merci monsieur l'ambassadeur. Et efa zay angamba ny lahateny izay fandraisana anjara ny mpiara-miasa eto anivon'ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera izay manotrina eto dia faly ihany koa amin'ny fanatanterahana ny hetsika atao mbaovao malagasy manerany nosy ary manantena antsika fa amin'ny volana septambra izay lohataona ihany koa dia mbola hiara-paly itsika hiaraka ankalaza satria maro ny endrika isehoany zany taom-baovao zany fahadiovana raha mandeha amin'ny faritra avaratry ny nosy isika dia misy zany antsoina hoe fisehana fahadiovana zany fidiovana izany raha makany atsimo atsinanany itsika misy ny antsoina hoe fandronandrika fidiovana fahadiovana izany ary na makany amin'ny faritra andrefana atsika misy ny antsoina hoe fitapo zay mbola fanadiovana ihany koa rotolam-balony reo razana zany mila manadio tsika ary mila madio tsika mba hananganana firenena vanona koa apetraksika eo ampitatanan'Andriamanitra no avin'ity firenena ity hiaraka hanotaritsorika itsika ho tongotra miara-mamindra tanàna miara-mibata ary soroka miara-milanja indrindra fo miara-mitempo amin'ny fitondram-panjakana anarina izao Madagasikara zao itsika rehetra tsy maintsy mandresy ary Madagasikara tsy maintsy mandresy tsara tompoko lahy makatela tompoko vavy Sorare
mankasitrahantsika andriamatoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina nanatanteraka izay lahy teny zay raha teny napetraka tamin'ny vato ny vato mora mikoro raha ny teny napetraka tamin'ny bozaka mora mirehitra fa teny napetraka tamin'ny olombelona manana saina sy fanahy ka irina ho tojoasina sy ho tanteraka raha mahita ny fitsipakadrisany lahy dia mahatsiaro ny diamanga fanao fahazaza raha rovidam-baririniny dia mahatsiaro ny lafineny zao lapany Madagasikara rova Madagasikara zao dia nataon'olombelona fa tsika olombelona nataon'Andriamanitra ka tsara ny iderahantsika sy amezantsika voninahitra azy amin'ny alalan'ny vavaka fa ny ranonando ny masaka ny vary fa ny ranom-bavaka ny mahabe fanambinana miangavy ny pasteur Rado mpitandrina amin'ny fiangonana FJKM Ambondra Biby hitarika izany vavaka izany raisitsika mitehaka foana izy tompoko lasy tompoko vavy Oye soratra masina ao amin'ny salamy fahafito amin'ny telopolo amby zato andinina fahaenina raha tsy mahatsiaro anao aho aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanolanitro raha tsy Jerosalema no ataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako rehetra nahoana koa moa raha tsy mahatsiaro anao ary Madagasikara aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanolanitro raha tsy Madagasikara no ataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako raha mitsangantsika ravana malala ary tsy hipetraka raha tsy vita ny hira 4telopolo sy fitonjato 4telopolo sy fitonjato amin'ny firana FFPM nalahira ao amin'ny miara-mizotra hoe Zanahary eo taio ny tandrazanay ivavaka isika rehetra ho amina zao fidiova-pirenena izao Andriananahary masina indrindra lay pahary sy nandrindra mpanadio sy mpanavao ka nanome ny tombo avao lay nahary ny olombelona iaina ampiadanana fa Zanahary ray tsy tonahary tongotra matanatra ko mavavaka izay ary mino mananteny fa ty tombo avao ity ho fidiova-pirenena ho diovana amin'ny rano io diovana amin'ny afo ary andraiky sapita iny feno sy mitafotafo ka hifankatim-ponina fa tsy hifanavakavaka fa tsy hisehony velany ny mahampino sy mpivavaka irina ilalan-davako zany somba hitotoatra hampandroso firenena tsy hisy mpomba sy mpanoatra ry Andriananahary sady marina ny masina ny malagasy mba irina vory-hery ho vory-asina ny mpitondra anay taio hanana fijery honena fa izay ny vavaka ho fidiova-pirenena ao tsara tsodry zany one na eo miady mifanesy ka i Madagasikara tsy maintsy androso tsy maintsy andresy ko hitala hony indrindra indro aterina eto indray Zanahary eo taio ny tandrazanay androso lalandava andro fa izay engane anjaka ao ny saina mahay miray dia ho tany sambatra lay Madagasikara
Reo mpitondrana iarovo lalandavako. Repitundrana iarovi lalandavako. Saina hely. Rohimani Jinja sy mahay. Jinja sy mahay. Kana marina ny. Kany marina neno mahanjaka akoko. Tany sambatra. Tany sambatra Madagasikara. Madagasikarana Taranaka itaiovanona tokoa. Taranaka itaiovanona tokoa. Ireuno solororo Demirate sahamatuki Autenama Feno fahendrena. Feno fahendrena. Tany sambatra lay Madagasikara anazy. Raisoanao Andriamanitra nadera laza voninahitra ny anaranao irery andra ho angatahana izany. Amen. Petraka sikarevana. Madagasikara any Kristy ary Kristy any Madagasikara. Teny fikasany ho ahitan-drazadikany izay. Izao tika le hiroso amin'ny atsodrano izay hotariny komity mpikarakara asaina mpanajanginareo. Ny princesse Ratsimamanga Ranson Harvola sy ireo komity anazava ny dikany atao hoe fafirano ny tsodrano ary dia hitarika zany fitsofan-drano atsika mianakavy zany andehany amintsika eny izy ireo rehefa avy eo dia hitondra lay hasina ary amafy rano tena ho azo tsodrano daholo tsika rehetra tsodrano zava-mahery. ry avako malala ry malagasy maminy foko manerana ny nosy. Izao ny tena fotoana lehibe ho antsika satria tonga eo amin'ilay hoe tsodrano zava-mahery isika.
ka na tsy manatriketo ary isika rehetra dia tsarovy hatrany fa miantefany amintsika tsirairay ny tsodrano sy ranom-bavaka ataony reto ray aman-dreny rehetrarehetra reto tompoko ka dia ifandimby izahay reto aneo anome lay teny soa lay teny mamy teny soa sakafo teny nentina nanorona fa tsy teny nentina andravana ka dia omentsika amin'izany ary ny fanazavana aloha omentsika ny anao ny asina Razafin-Drakoto lehibe amin'ny taranaka Ambodra Biby ny fanazavana n'ity tsodrano ataontsika ity ndao mankasitraka ny princesse amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy moa zany dia misy fomba iraisan'ny malagasy atao dia omaly efa nanaontsika ny fidiovana iny zany le andro farany amin'ny taona fa amin'ny andro voalohany amin'ny taona kosa dia tsy maintsy santarina amin'ny tsodrano ny taona vaovao satria ny tsodrano zava-mahery ary ny tsara joro tsy very mandeha arak'izany mahatsodrano azy zany dia mampiasa ny rano ny rano vidina tamin'izany dia rano nalaina tamin'ny toerana efa voatokana ho amin'izany ny mpitsodrano dia ny ray aman-dreny no mitsodrano ny ankonana ny mpiray vohitra ny mpiray tanàna amin'izany fanaovana tsodrano zany dia samy manany ny fanaony ny isaparitra saingy kosa ny ataontsika eto zany araky ny teny princesse teo dia izay iraisana iombonantsika malagasy no atao eto satria isika malagasy dia efa voatendrin'Andriamanitra ho iray monina eto amin'ity nosy natokany ho antsika ity dia ho santarina amin'ny tsodrano zany ny lanonana fankalazana n'izao taom-baovao malagasy izao zay ary ny oela fa efa vonona ny ao am-po vonona ny fanahintsika izay ray aman-dreny koa efa tena ampitiavana tanteraka no hitsofanay rano anareo koa dia izao dia andeha hitsodrano amin'ity fomba nazavainy ny andriana asina Razafin-Drakoto teo ireto ray aman-dreny eto kosa dia ifandimby hiteny hitsodrano amintsika rehetrarehetra tsy ny eto ihany fa manerana Madagasikara fa mialohany tetezako antsika rehetra aloha dia mitsodrano an'ilay rainy soatoavina malagasy sy ny ankohonany mba ahatanteraka tsara izay adidy napetraka ilay nahary taminy eny tompoko ka ho atomboko ato aminao mitsodrano zany nareo dia za mandeha dia ia zay zany mitsodrano atsika jiaby indrindra fa ny mpitondratsika ho temby tentrarare tsy arefy tsy akankagna ho vatsitogny an-tanina olo angofitsy napoka sy ny mbola niseho ajenjanaka ajenjafy ary ho ela velogno atsika jiaby isanitra hasigny amin'ity tanindrazantsika ty iherigna tanteraka ny fahaleovantegna ary hamokatra andro fahalemagna samby ho ela velogno daholo atsika jiaby azo zay raha iriny sy zay tandrify anazy jiaby tahinjagnahary sy ny razana tomboko zagnahary avy ny tsara dia iombonanay menakafa efa izy daholo zany zay makasitraka tompo
eny ary mbola maharitra mandeha ihany a ny fitsofandrano amin'ny alalan'ny ranomasina rano nalaina tany Andoharano voatokana araka ny fanazavana teo nolarona tantely satria ny tantely velondreny mba ho mamy ny fiainana tsy hanao taky ny tantely an-tanamboka ka anao tamin'ny tantely manatody amin'ny fary.
mbola mitoyatrany ny fafirano na nitsodrano satria nitsodrano zava-mahery ny fandaharam-potoanantsika rehefa avy eo zany dia mbola misy ny atao hoe tatao zay vary amin'ny ronono tondra tantely atatao ambonilo ary anaovana sambasamba andriananahary mbola ho avy eo ny tompony andraikitra amin'ny mpikarakara ny taom-baovao malagasy anazavan'izay fa aorinan'izay ihany koa dia mbola misy ny salombary zarasiny zany hoe mahazo salombary daholo isika avokoatsika jiaby rehetra milohan'ny alany eto amin'ity toerany ity zay le atao hoe zarasina ary amin'ny famaranana zao fotoana zao dia misy ny fizarana n'le atao hoe tolotra le anymamy dia le koba amin'ny tampihavanana ho zaraina amintsika rehetra zay tonga manatrika eto misy fizarana koba ihany koa amin'ny fiafarany fotoany tsika zao ka dia maharitra hatramin'ny farany sika rehetra
eny ara irosotsika rehefa avy eo amin'ny fizarana ny vary amindronono tondra tantely na tatao satria mbola tsika efa-jato ireo dia samy azo vao tao ny kabary sy mifanazavana miangavy any Andriamato ny andriana Andrianatovo Henri filohan'ny trano kultoraly hidina etya mibanja malalaka anazava momba ny tatao na ny vary amin'ny ronono tondra tantely rehefa vita amin'ny fanazavana dia ho zaraina amintsika rehetrarehetra ny tatao aorinan'izay dia misy teny atao rehefa avy eo ny amin'ny azahoantsika manao fombafomba androsiana tompo efa manomboka ny fizarana ny tatao ho an'reto ray aman-drenitsika zay manatrika etona nyreo avatsika zay miasa sy monina eto Madagasikara miaraka amin'ny Andriamatomony sy ny serasera sy ny kolotsaina mizara ny ataontsika tatao ny tompony andraikitra azava amin'izay ka ny vary zany a raha efa hoy ny fitenenana hoe aza ny loha samangina jerena fandriamanitra tapony loha ka izay no ho fitsaorana n'Andriamanitra tapony loha dia alaina le vary zany a dia atao amin'ny sotro ohatr'izao a dia atao hoe sambasamba Andriamanitra andrenanahary ho arivotra ny taonany hifanatitra mivady aman-janaka sy mpiarabelona hitombo asina hitombo arena izay no atao a alaina le vary a dia atao manandrify ny loha ohatr'izao amin'ny sotro dia miteny hoe sambasamba Andriamanitra andrenanahary ho arivo atratiny taonany hifanatitra mivady aman-janaka hifanasoa amin'ny mpiarabelona izay zany a no atao a rehefa mihinana n'ilay vary amin'ny ronono tondra tantely midika ny vary a dia mariky ny hazavana mibaribary zany fisaoran'Andriamanitra vavokotsika ary midika ny tantely a dia fitiavana mamy ary ao ihany koa ny ronono a fahavelomana zany ronono ny mamelona atsika dia zay zany a ninonino natao a dia mazava tiana ary mahavelona dia ilain'ny mpiarabelona aminao ianao a mety izay ataonao a ary raha fa mety a dia atao tsara dia zay no antoko ny fahavelomana zany zay zany ny aton'ny vary amin'ny ronono tondra tantely sotra toko raha Andriantsatovo Henri a filohan'ny trano kolotiraly malagasy dia efa nahazo ny tatao a reo ray aman-drenitsika ny alolananatsika ry zareo dia efa nanao ny sambasamba Andriamanitra andrenanahary ho arivo-tratry ny taona tsy lozam-bary tsy andao vary ho mamotiny ny vola angidy lavitry ny steretina ary tsy hisaraka misambatra sy ny mananjara rehefa masy tapitra mahazo koa tsika dia mbola mamerina n'izay firalitso zay
miaraka amin'ny filohan'ny trano kolporary sy ny filohan'ny teraka ambodra biby ny andrina zay tonga eto. zao a ofisarana an'andriamanitra de ampakarina de manao hoe sambasamba andriamanitra andrehananahary ho arivotra atry ny taona ifanatitra mivady aman-janaka ifanomesoa amin'ny mpiarabelona hitombo arena hitombo amin'ny lafiny rehetrarehetra zay sambasamba andriamanitra andrehananahary ho arivotra atry ny taona ifanatitra mivady aman-janaka sy ny mpiarabelona ary ifanasoa amin'ny lafiny rehetrarehetra ka nitsodranao tao zany a de zao a mihinana ty vatitsika de tsarovy fa ianao a dia masoandro mandroaka ny aiziny ianao a mizana mahiratra tsy tia lanjaratsy rariny tsy tia kolikoly ary itsiny tsy mizata avan'olona tsy manisy fetra fa ho an'ny rehetra. Eny ara dia iangaviana indray a mpikarakarana ny saloim-bary. Le saloim-bary zay tompony andraikitra ny amin'izay anolotra izany ho an'ireo ray aman-drenitsika. Misy ny vary efa masaka ny vary amin'ny ronono tondra tantely mba ho mamy sy soa ny fiainana. Vary sosoa mba ho soa ny fiainana. Vary misy ranony fa tsy vary ritra satria ilaina ny ranonranony eo amin'ny fiainana. Ary ny tantely dia mba ho mamy ho tian'ny vola fangidy ho lavitry ny ratsy ane isika mianakavy ka amin'ny fiainantsika. Tsy hanao taky ny tantely atana miboaka ka mamy any fa tsy tiako hohanina fa hanao taky ny tantely manatody amin'ny fary ny mpanatody mamy ny anatodizana mamy raha teo. Dia mandroso ara ny fizarana saloim-bary ny zara asina ho an'reto ray aman-drenitsika zay tonga nasaina manokany reto miasa sy monina eto Madagasikara sy natrina atao hoe fidiovana rehefa avy ny dioviny Zanahary tamin'ny fahavaratra ny tany tamin'ny alalan'ny rano tamin'ny alalan'ny afo tamin'ny alalan'ny rivotra tamin'ny alalan'ny tany rehefa tonga amin'ny fararano dia midio ny malagasy rehetra ny vahiny rehetra monina eto Madagasikara dia midio ary miara-mifaly fa vokatra ny vary. Ary amin'ny manaraka indray amin'ny volana septambra zay lohataona eto Madagasikara dia angatatsodrano iray isika ny amin'ny azahoana nanao ny taom-baovao lohataona zay mbola angatahantsika amin'ny Zanahary ny anatanterahany zany dia miroso zany ny fizarana ny saloim-bary na ny zara asina. Ny kolotsaina malagasy dia tsy mba taky ny dingadingana ny akady ka sady iva ny vasoka fa taky ny asiny eny ambato metendro ka sady avo mandina mamby mifary fa misy fikany finy malina fa misy taolany fa ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny fizarana zara asina na ny saloim-bary kosa dia taky ny vary amin'ny ronono tondra tantely ka sitraka sy telona tokoa. Ny vary no foto-tsakafon'ny malagasy arak'ilay hira hoe vary ihany ny atsika malagasy e. Hira iny tsika mba amboly avokatra e mba hatratratra any amin'ny 5 taonny ny hektara ny valo volony eto amintsika mba hamokatra ny tany satria nangatahantsika tamin'ny Zanahary zany ilay Andriamanitra masina indrindra
mba atonga ny tanitsika ho tany lonaka ivoahany soa ka mba hovoka bary mba ho tany mazina ity taona 2020 amin'ny 2 arivo ity sotra tompoko. Chers amis ambassadeurs, c'est un grand honneur pour nous les Malgaches de votre présence ici parmi nous parce que c'est la marque de notre amitié des deux pays respectifs, Madagascar et votre pays. Donc nous vous disons un au revoir et que Dieu vous bénisse, vous, votre pays et la famille. Merci à vous. Merci beaucoup. Dia afatsika mafy be reo avatsika ray aman-dreny nanatrika zao fotoana zao tiaka mafy be natolotritsika azy. Dia hitanareo mpianatra ianareo ankizy natao hoe kolokolo dimbin'ny vary solofo sy dimbin'ny ala vorom-panovahena tany ketsan'ny firenena ianareo nitondra amin'ny Madagasikara rapitso sy anandratra ny kolotsaina malagasy ka dia mampirisika sy mampahery anareo ankizy anaja ny sotoavina sy ny kolotsaina malagasy satria zany no ananantsika ny atao hoe firenena manana ny satany manana ny ajany tokoa. Dia akasitrahana ihany keo ianareo mpianatra zay tonga teto. Mbola mitoy ny lanonantsika fa mbola tsy miala. Mbola tsy miala tsika fa mbola. Ekena sa tsy ekena? Mbola anao tao vaovao malagasy sa tsy anao? Sotra rakizy malala. Tiafatsika mafy be tsika ankizy mitiaka amin'reto ray aman-drenitsika ray aman-dreny ara-drazany reto hoe. Dia mbola mitoy ihany ny fiarahantsika mifaly amin'ny anaka. Ndao ry anaka. Ya. Amentsika asiantsika